ahoana mariny ity tsy fandriam-pahalemany ity e. Raha fitondrana Rainolainga aloha dia tompon-daka mihitsy ny fitondrana Rajoelina. Raha misy zavatra folo lazainy dia ny ray amin'io ihany no marina. Kobakambava no hitondrana firenena. Ity no fitondrana any Madagasikara faharoa izay nataony, ankoatra ny fitondrany tamin'ny Teteza Mita. Lainga no nentina nanokana mpanjakana ka nakana fahefana tamin'ny alalan'ny basy ny taona 2010. Alabato sy Doublon no nipetrahany indray hitondran'ny firenena tamin'ny taona 2010. Tsy misy izany fitondrany izany ka azo tamin'ny ara-dalàna teto amin'ity firenena ity. Fa ratsy fanongana mpanjakana sy fikasana amony filoham-pirenena tamin'ny taona 2010 ireny dia alatra sy osoka ny taona 2010. Lôzika. Raha izao no mahazo ilay firenena satria fitondrana tsy nahitam-pahamarinana hatrany am-boalohany. Izany ihany koa no mahatonga ny fahalovana mahazo vahana sy manjaka eto amintsika io satria filoham-pirenena efa tsy mpandala fahamarinana hatramin'izay no mitondra. Tsy mahagaga. Raha manjaka ny alatra, ny osoka, ny kolikoly, ary indrindra tsy fandriam-pahalemana satria ny lohany mihitsy no matsatso eto amin'ity firenena ity. Mila manokatra ny masom-panainy ny vahoaka malagasy noho izany, ary mila mahay misafidy sy mametraka olona tena matotra fa tsy mitsingala mongidina ka manao izay ampanankarena azy mianakavy eo amin'ny fitondrana fotsiny mandritra ny 5 taona. Ny vokatry ny fitondrana Rajoelina hatramin'ny Teteza Mita dia ny fitombon'ny fahantram-bahoaka sy ny kolikoly. Raha 7,700 no tany fahantrana teto tamin'ny taona 2010 dia niakatra 1,700 izany ankehitriny. Midika izany fa tsy misy Madagasikara mandroso izany, fa Madagasikara miemotra amin'ny lafiny maro. Nona ny vahoaka, vokany, mitombo ny mpatorian-dalana sy ny mihina tapa-kibo, na tsy mahita rapaka mihitsy aza, tsy afaka mitsabo tena araka ny tokony ho izy ny akamaroan'ny malagasy ankehitriny. Tsy hita taratra ny fiahin'ilay mpitondra, ny fotsotra ifarany toe-karena malagasy. Ny mpitondra indray no mangalatra ny tanim-bahoaka izay any ivelomany tahaka ny miseho eny Imerintsiatosika amin'ny fikasany anao lay tetika asa tana masoandro. Ny rehareany anefa tamin'ny fampelezan-kevitra fa tsy akana iraidia amin'ny tanim-bahoaka inga filoham-pirenena ankehitriny. Firifiry no mitaraina vokatry ny fibotona tany mitranga etseroa. Misy mihitsy aza mody lazainy fa oneran'ny fanjakana ny vidin'ny tany, saingy tsy hita avy eo ilay fanjakana fa ny tanim-bahoaka botohiny fotsiny. Ohatra akaiky amin'izany ny ao amin'ile Makiba Mangoky. Nalain'ny fanjakana ny tanim-bahoaka anaovana tetikasa, saingy tsy mifanaraka amin'ny fifanarahana akory ny zava-misy avy eo. Ny fanjakana indray ity no mitady fomba mba ampahantrana ny vahoaka. Vokany, mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika. Tsy azo antoka intsony ny toerana rehetra izay ale, fa misy misoloky, misy manendaka, misy fanafiana mitambasy, misy dalo ambony latabatra, misy fakana-keriny, ary ny mampalahelo ny alatra voamaso. Ny tena mahonena amin'izao zava-misy izao dia ry zareo mpitondra manana mpiambina tsara, na aiza no alehany. Fa ny vahoaka malagasy, iza no mba hampiaro azy malona ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana izao? Dia hoy ny fanazavana hoe raha miditra anao amin'nybirao mmpanan-karena rehetrarehetra eto anana na vazanaka anana sy zandary manan-kareo mipetraka ao, nefa nitsika ry ambanivohitra tena tsy inona amin'io. Zany fe dia tsy mampararitsena no isaka jereo misy zandary raha vao mety station zay mangazaingeza be rehetrarehetra dia ao daholo ny zandama roa na telo sy ny tariny, nefa le vahoaka ry tsisy be raha miankana amin'ny tôbila koa mantera tôbila zao aeraka ny lalana isaka ny 10 kilometra sa 10 metra dia efa misy PR voasava andrala ara-dalàna, nefa ito ambadika ato mpangalatra tsy hitany. Zavatra tena sy azo andrala vola zahatra manahirana be, tsy mandeha zao loha fa raha olona mahay miorganiser angaty roa taona dia mieko lasa lavitra zany Madagasikara zany. Marina mihitsy izay voalazana izay. Zary lasa mpiaro-panan-karena ireo mpitandro ny filaminana. Betsaka no toerana ahitana fanendahana, saingy tsy andrenesana etsika ataon'ny mpitandro ny filaminana. Misava taratasina moto dia manotra taksi be ny akamarony, fa ny tena asany aiza ny fahatanterahana. Tamin'izao fitondrana izao no nahitana zany hoe dalo mandrefy mpitandro filaminana izany. Tsy ahivona ny fitokanana foto-drafitrasa tany amin'ny tapany atsimo tao iosy ireny. Tsy indray andro akory no nametraka ilay birao fitandrona ny filaminana tao iosy Rajoelina. Ny alin'io ihany anefa dia nitrangana fanafian-dalo tany an-toerana. Aiza ireo fitaovana naseho vahoaka
fa ho ataontsika tahaka izao ny mpitandro ny filaminana eto amintsika sa ve naseho fotsiny ireny ampiasaina sy ampiororona vahoaka malagasy te aneo hevitra sy ny andrasana voka-pifidianana fotsiny azadino fa vokatry ny fahantrana meo-pampana no mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana izany no mahatonga ilay fomba fitenenana hoe raha anona ny kibo mivezivezy ny fanahy izany no miteraka ny fitsaram-bahoaka na de fantatry ny olona aza fa elon'olona lany izany saingy io no hitany fa vaolana anafoana ny mpanao ratsy eny anivo ny fiarahamonina io rajoela io mihitsy anefa no ny rehare fa vely rany voalohany ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana io raha vely rany voalohany aza izao ny iainantsika aminy ho azo antoka ve ny fantanteran'ireo no tanisaina ao aoriana rehetra tsarotsika tsara angamba ny fireharehan'ny filoham-pirenena io tamin'ny matsy voalohany tetsy mahamasina fa ary fitaovana tafika malagasy dia mipetraka ny fanontaniana hoe fitaovana iarovana vahoaka sy ny fananany ve ireo sa fitaovana natao mba iarovana fitondrana sy ny sezany fotsiny andry raha mijery ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana ankehitriny tozary matanjaka eo mamasina amin'ny alalan'ny fampisehoana na demonstration fotsiny mantsy ny mpitandro ny filaminana raha ireny zava-misy amin'ny fampisehoana isaky ny fahinam-roapolo ny volana jiona ireny fa ataony tsy fandriam-pahalemana teo ihany no iainany vahoaka ary vao maika mihamafy ankehitriny aiza ilay helikoptera na angidim-bino lazaina fa novidina mba amahana ny olona tsy fandriam-pahalemana eto amintsika io tsy fakanan-keriny fotsiny ihany no endrika tsy fandriam-pahalemana miseho fa tonga amin'ny alatra voamaso izay lasibatra ny zazavarira tebiteby no iainany isa-tokantrano izany no zava-misy eto hatramin'nisy olom-bavambahoaka mpandany tetom-polam-panjakana sy mpanao hoy mesie eny amin'ny anteny meram-pirenena aza vakivava fa manjaka izay tsy izy ny tsy fandriam-pahalemana hoy mantsy izy ireo hoe aty ifotony de be ny tsy fandriam-pahalemana ary manomboka mirongatra satria rehefa mba miantso izahay ireo tompona ndraiky mahakasika izany a na mizone libre na tsy misy misolika na mbola miandry tompona ndraiky avy any Antananarivo anao soniany basy lany ny fotoana manao zay daniny kibony ireo mpanao lalandrirena hoentina makay zary ty firenena ty koa eto zahay de manao antsoavo mila vonjy maika mandeha ny halatra varira vao maly alina zao a nazo avao zay fa hita any a beriboka misy zaza varira misy nangalatra solom-bavambahoaka Kristofy izay lany tao morondava ary isan'ny hirahira ilay hira fanevany ngafoloam-pirenena ankehitriny io fa solution numéro 13 tamin'izany fotoana zany io miaky ankehitriny io fa tsy tanteraka ilay velirano ny ngafoloam-pirenena izay no tohanany tsy vitan'io fa ity ihany kio ogy de ogy vaokana tananake ndanonakao makeny amin'ny la réunion kely eny apefilo ndanona makao ka mbany tonel fa mihinana faka sanaty vavana dililely mihinana tsy fihinana rafaka teny remponina ireny zay ny zavatra misy nefa mba misy telopola ihany mena misy teramponina mazava izany misatra ny velirano filoham-pirenena ankehitriny ny zava-dehibe aloha dia ny fahitan'izy ireo fa eseka na tsy mahomby ilay tetikasa izay nitoany an'izy ireo io tsy resaka olona fotsiny fa ny paikady anatanterana zainy mihitsy no tsy eo ampelantanany ilay mpitondro ka miteraka izany rehetra izany na hanova olona intelopolo aza rehefa tsy eo ny fahaiza manao dia ny eo ihany ny eo ary fandaninandro fotsiny ny antso avo atao isaky ny mihetsika io mila mahatsapa tena ny rehetra fa tsy manana fahaiza manao io filoham-pirenena io matoa tsy mahavaolana mihitsy inona ny olam-bahoaka teto ka vaovata ao anatin'ny 4 taona ny tondran'izay vao maika aza mitombo isan-taona ny olana izay efa nisy izany no midika fa ilay fahaiza manao mihitsy no tsy ao aminy any ka mandainga ny sisa taony mba anariana dia ny sainy malagasy velirany voalohany aza tsy tanterany ka maika ve fa ny ambiny aiza no tsy hirodana ho azy ireo trano izay lazaina fa manara-penitra satria ny lainga sy ny famitamba-hoaka fotsiny no lehibe indrindra amin'ny fitantanam-pirenena fa ahoana mariny ahoana mariny